Nametraka ny brigade spécialisée indray ny eo anivon'ny ministera ny fanajariana ny tany ka miara-miasa amin'ny apipasy ny polisy fanajariana ny tany. Io brigade manokana io hanamafy ny ady amin'ny fanotofana tany sy ny fanorenana fototr'afotrasa tsy ara-dalàna. Raha ny tranga hita, misy ireo olona nomena lalana teo aloha no voasazy indray ankehitriny ka voalaza fa tsy manara-dalàna ny fanotofana nataony. Raha ny fanazavana, manam-pahefana roa no tompona andraikitra afaka nanome lalana amin'ny fanotofana tany, ny ministera ny fanajariana ny tany sy ny commune voakasika. Matoa mivoaka ny fahazoan-dalana dia avy amin'ireo manam-pahefana voakasika ireo. Tsy rary ny araka izany, raha ireo nanao fanotofana ihany ny voasazy, tokony hosaziana ihany koa ireo tompona andraikitra nanome ny fahazoan-dalana izay voasokajy ho tsy ara-dalàna raha ny fanazavana. Ary raha ny tokony ho izy arany ireo manam-pahefan'ireo raha ohatra ka manome lalana ka tsy voafaritra ao anatin'izay plan d'urbanisme zay, dia ireo azo enjehana araky ny lalàna manan-kery amin'izay fanomezana lalana zay atao hoe tsy ara-dalàna zay zany ny fanomezana an'izay lalana zay. Ka amiko le izy tsy rariny raha ohatra ka hoe voasazy ny olona zay manototra tany kanefa ny autorisation de remblai na ny autorisation de transport ana remblai teny voaka avy amin'ireo autorité compétente zay nanome lalana andreo fanaovana fanotorana tany reo. Ka raha misy sazy tokony ho ampiarina dia misady miatra mafimafy kokoa an'ireo manam-pahefana zay nanome lalana satria tsy ara-dalàna no miatra ihany koa ny olona zay nanao an'ilay fanotorana ny lalàna tokony ho atao. Tsy mandehandeha ho azy ny fanomezana lalana sy ny fanotofana tany, fa mila manaraka ny drafim-panajariana ny tany. Misy ny toerana azo anotofana, fa ao ihany koa ny toerana tsy azo totofana, ho fitsinjovana sy ho fisorohana ny tondra-drano. Ary io efa mipetraka tsara mihitsy ny hatramin'izay io plan d'urbanisme directeur io zay tokony ho arahana ka tokony ny fanjakana zany dia mijery. Raha ohatra moa izy ka tena mieritreritra tokoa hoe zava-dehibe ny fitsinjovana an'izany leman-katananarivo zany dia tokony mijery an'ireo autorisation rehetra zay mivoaka, fa ny olona tsy tokony azo autorisation raha tsy avy amin'ireo manam-pahefan'ireo. Misy ve ny kolokolo mandeha ahafahana hoe mahazo an'izay taratasy alalana manao an'izay fanotofana tany zay, fa ny vokany anie ao anatin'ilay izy dia raha tsika mahita orana kely dia efa tondraka Antananarivo ray manontolo. Tsy aivona nandray fanapa-kevitra ny gouvernemanta araka ny didim-panjakana laharana faha 2024 tsipika 220 tamin'ny 13 febroary 2024 nampianto sy nandrara ny fanotofana tany. Olana mitranga isa-taona eto Antananarivo sy ny manodidina ny fiakaran'ny rano vokatry io fanotofana tany sy ny fanorenana trano tsy ara-dalàna io. Ilaina fepetra entitra araka izany ny fifehezana ity fanotofana tany ity hanajana ny drafim-panajariana ny tany.